zany zany olona manana toetrana hoe homogène araky ny fiteny mazava hoe zany grand mazava zany iza zao ny grand tamin'ny farany teo tamin'ny ballon d'or tokony manana toetrana zany izay ny Messi izay ny grand na tongavana andreny dia tsy mivoana amin'ny lalana 30 araky ny lazaiko teo dia hoe iza hoany ny ballon d'or farany teo izy nareo i Messi iny zalahy dia nanaraka tsara ity lalàna ety menamena ity hoe vatikely alafir i Messi dia olona mbola tsy nisoka sady tsy mbola nisoka siara tsy nisoka hatramin'izay naolombelo azy tsy naparaky tsy nisoka arongony mazava ho azy zany Messi raha lasa ballon d'or mazava ohatra iza zao manana ray aman-dreny nisoka siara soka arongony manomboka zao zany dia rehefa tonga ohatrany hoe zary dada te ohatra amin'ny Messi ka dia ho avereny avereno amin'ny dadanareo sy mamanareo zao tonga ohatrany za dia ho vedety amin'ny baolina ka dia ho alaviriko ny toaka sy diara paraka averendre mandeha hoe tsy mandainga mpanao baolina iza niteraka 2000 aminareo ny mpanao baolina eto ve iza mpanao baolina teraka tamin'ny taona 2000 zao ianao zany dia 13 taona fisiky ny grasy dia enina ka hatramin'ny 12 taona mazava ho azy zany fa amin'ny taona zany efa tsy tokony hisy an'izay intsony